Amnesty International mitaky tsy misy fepetra ny amoana ny arifina Rahelsoa any Amponjy. Fahita lavitra Real TV hiara-ny antsunjay amin'izao. Mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara mahatsiaro voahilikiliky ny fanjakana. Alakamisy masina ho an'ny taona 2024 eto am-piandohana dia tiana hiavetrany ny mirary soa ho an'ny malagasy rehetra ao anatin'ity pasika ity. Pasika hitondra fanavotana ho antsika vahoaka malagasy, hitondra fahatsarana ho antsika vahoaka malagasy ihany koa. Hoentsika anomboana ny vaovao ary amin'izao alina izao dia nitatitra farany makasika ny coronavirus eto amintsika. Atreto dia tsy nisy nitranga vaovao ho an'ity androany ity ho an'ny olona mitondra an'izay tsy mikaretina izay. Arak'izany dia mbola mijanona ho 370 ireo mitondra ny tsy mikaretina raha toka 220 ireo marary amin'izao fotoana izao. 110 kosa no efa sitrana raha ny tatitra izay voaray atrany. Lafim-baovao mahakasika kosa ny fitazomana amponja vonjomaika ny mpanao gazety ny gazety ny Valosoa vaovao dia fantatra fa nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony ny mpisolo vavany ity mpanao gazety ity androany teny ankady fotsy teny. Indao raha tsika ny fanadihadiny ny Njava Andriamaefa teo amin'ny sariny Toky Ramarola. Ny asabotsy 4 Aprily lasa teo no fantatra fa nahiditra amponja vonjomaika eny an-tanimora ny mpanao gazety iray. Voalaza fa nanao tsinontsinona fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera. Nanintsy izany indrindra ny mpisolo vava azy tao anatin'ity valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety ity. Nambarany tamin'izany fa tsy rary ny fanagadrana sy ny fanararotana fahefana ka izao. Raha olona manaraka ny fandehany ankety nataon'ny polisy sy tao amin'ny parquet zany tamin'ny procureur dia mahita tsara fa tena tsy misy matoa arifina misy ty raha ity fa le Jean-Philippe le namoaka ny zava-kafy ny Frantsa zany no tompona andraikitra amin'io nandefa ary izy tatorina fa votage natainy fonja sy votage natainy polisy ary matoa arifina dia mbola namoaka ihany izy article tamin'io site namoana ny zavatra io. Raha ohatra zavatra sarotra indrindra grave atao taminy dia hoe navely izy atao hoe libre liberté provisoire dia ho tsaraina rehefa eo dia ahitana ny tena fahamarinana na ny tena marina ary tokony hoe sidirany madame ranasa le Jean-Philippe moa tsy sahan'ny zareo torina, le Jean-Philippe sahan'ny zareo hoe sokirina satria vazaha izy io za any an-dafy zany mbola averiko ihany tsy misy idirany arifina zao zavatra zao. Mbola tsy izao ny gazety nahiditra amponja ity raha ny fantatra efa nisy ny fangatahana fahafahana vonjomaika ity mpanao gazety ity nataon'ireo sasany ireo mpisolo vava miaro laviny fitsarana izany. Raha ohatra ka nampidirina fonja izy tamin'ny sabotsy dia nangataka izay hoe anaovanao opposition io fanohanana an'io dia nandefa akomaly le fanohanana nataonay dia rejeté tsy nekeny ny fitsarana tao amin'ny chambre de détention fa hoe alao izy danina any amin'ny fonja ihany manana fahefana ara manokana ny fitondram-panjakana dia ataova amin'ny rariny sy nihitsiny izy hiarovana ny vahoaka tsy ho fatifaty foana amin'le aretina fa tsy entina anaparana fahefana akory. Manoloana izany indrindra dia miantso ireo mpitondra fivavahana isy atsokajiny ihany koa ity mpisolo vava ity indrindra ny FFKM mba hitona ny vahaolana manoloana izao fampidirana amponja ny mpanao gazety Rahelsoa izao. Eo ianareo milaza hoe mpitondra fivavahana ny FFKM zany indrindra nitodihako amin'ity raharaha ity ny irak'Andriamanitra hitaiza sy andraraka nyreto ondriny reto ny ondrin'Andriamanitra dia ny vahoaka zany. Ianareo mpiandry ireo ondry ireo zay hoe tompony iraka avy any amin'Andriamanitra ny vahoaka nareo hiaro ny ondrinareo reo mitsangana ianareo fa hoe tsy rano zao ataonareo amin'ny arifininy zao mitakia ianareo hoe avoainareo io arifininy. Androany moa dia nisy indray ny fangatahana fahafahana vonjomaika nataon'ireo mpisolo vava ny arifinina Rahelsoa teny amin'ny fitsarana. Andrasana araka izany no mety ho toy ny raharaha. Fa mitaky ny amoana tsy misy atakandro an'ny
ray Elsoa ihany koa ny avy eo anivon'ny Amnesty International androany nisy araka izany ny fanambarana nataon'izy ireo. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Tokony avoaka ny fanjakana malagasy tsy misy atakandro sy tsy misy fepetra ilay mpanao gazety nogadraina rehefa nolazaina fa nanakihana ny filoham-pirenena tamin'ny fitantanany fianaka ny valanaretina COVID-19. Tokony hajain'ny fanjakana ihany koa ny fahafahana maneho hevitra na ho an'ny mpanao gazety na ho an'ny olon-drehetra hoy ity fanambarany Amnesty International androany ity. Manazava ny antony nampidirana amponja ny Arifina Ray Elsoa ihany koa ity fanambarany ity. Toy ny hoe tsy misy idirany Arifina Ray Elsoa ny fivoahan'ilay lahatsoratra tamin'ny trano kala-pifandraisana fa ny gazety an-tsoratra efa ny 20 Martsa 2024 ny antombohan'ny fihiboana no tsy nivoaka intsony. Efa nanomboka ny taona 2024 ihany koa ny lalàna mifeny cybercriminalité no tsy nanome sazy famonjana intsony. Noho izany, ny mpanao gazety dia tsy tokony hosaziana amin'ny resaka fanalambaraka na faniratsirana intsony. Efa no amafisiny ho lavitra ny mpanao gazety, Gérard Rakotonirina ihany koa fa mpanao gazety matiany ny Arifina, saingy ny fanjakana tsy marina izany. Izay antony anenjehany any Arifina. Melohy ny filohan'ny ho lavitra ny mpanao gazety ho fanososena ny fahalalana maneho hevitra izao. Noho ny fiatrehana ny COVID-19, tsy mbola fantatra hatreto ny fotoam-pitsarana ny Arifina. Mety hijanona any amponja amam-bolana maro araka izany izy ho hiatrany ity fanambarany Amnesty International ity. Ny fonjy eto Madagasikara nefa tsy maharaka intsony fa misisika ny voafonjy, any ka tsy voahaja na ny sakafo na ny lafiny ara-pahasalamana. Mbola vaovao mahakasika n'izay mpanao gazety Arifina Ray Elsoa izay dia nisy ihany koa ny afatra avy ny Antanimora izay nalefany moa tamin'ity androany ity izay mivaky toy izao. Miarabanareo fianakaviana namana mpanao gazety rehetra ary ireo fikambanana maro mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena sy ny sisa tompoko. Eninandro aho izao nampidirina amponja vonjomaika tetỳ Antanimora. Mafy tena mafy izany satria reny mpianakaviana manana adidy amin'ny ankohonany no tafiditra ety amponja. Misaotra anareo rehetra tsy ankanavaka nefa aho fa tena miaraka miaritra ny mafy anko ianareo mitady hevitra rehetra anampina amin'izao mahazo ahy izao. Andriamanitra mpitsara marina mahafantatra ny marina indrindra ny omba anareo tsirairay avy amin'ny fanampinana rehetra ataonareo tamiko. Eto aho dia matokony fitsarana maefa mba hitsara araka ny fahamarinana satria ny marina marina ihany. Misaotra tompoko Ray Elsoa Arifina. Fa iaran'ny antonjay amin'izao fotoana izao ny Aino Manjery Realy nisy araka izany ny valandresaka izay nataon'ny tompon'andraikitra eo anivony ity Aino Manjery ity androany mahakasika ny vaovao farany. Ndao aratsika ny fanadidiny Asin'Andriamalala sy Toky Ramarola. Andro vitsy tao aorian'ny fivanianana nataon'ny filohan'ny antoko tim Andriamatomary Karavalmanana tao amin'ny fahitalavitra rahavavy Real TV izay anisan'ny be mpanaraka dia niara fampiroroana sy fanapotehana ity fahitalavitra rahavavy ity. Noho ny fikarakarana tota-taratasy fahazahon-dalana miditra eny Amboditsimbona, ivitoerana misy ny fitaovana ity fahitalavitra ity dia omaly vao afaka niditra teny Amboditsimbona ireo teknisian Real TV ka hita fa sombaina ny fitaovan'izy ireo. Erina namboatra dia tozorana goavana. Tonga teto ny teknisianina tamin'ny 7 maraina. Tonga araky ny izy andeha hiasa anamboatra kanefa moa dia tsy afaka niditra tao anaty enceinte ny misy local technique ary zareo maraina verika any tsika miteny izao amin'ny roa sasany tolakandro mbola tsy afaka miditra. Izay aloha dia tsy mahafantatra ny antony izay tsy fahafana miditra izay fa izay fotsiny no nampitana aminay hoe tsy afaka miditra ianareo Real TV manao intervention na dépannage ninina fa dia raha iandro eo ivelany eo moa nareo dia afaka miandry dia izay mbola mahatonga anay eto raha nanomboka tamin'ny 7 maraina hatramin'izao amin'ny roa sasany izao. Dia ity misy ity ny copie an'ilay autorisation izay angatahana any amin'ny DIT zany nazahoanay alalana miditra ary misoratra eto izy ity hoe du 8 avril au 12 avril 2020 hon'olona anankiefatra. Izany hoe itsika androany fa 7
mbola tokony manana fotoana zany ny teknisianina fa afaka androany zany dia zay no afaka ampahafantarana atsika. Loza sy sotasota miaraka amin'ity orinasa ainao manjery ity dia nametraka fianaran'ny olona tsy fantatra ny tompon'andraikitry ny orinasa. Lafombavao ahafatanteraka kosa indray dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony lefitry ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany. Votoatin'izany ny fangatana ny fandravana ny gouvernemanta izay mijoro ankehitriny fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu. Antsoavy nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny fitondrana ankehitriny ny fandrindrana ireo tokony andray fitenenana amin'ny haino manjery mahakasika ny fanentanana ny vahoaka malagasy. Tsikaritra tokoa mantsy ny tsy maty ho teny intsondry ireo mpikamba ny gouvernemanta sasany amin'ny vahoaka malagasy. Ilaina ny fametrahan'ny fanjakana vaovao satria tsy mbola fampelezan-kevitra izao fa ady amin'ny aretina virus. Ao anatin'ny ameana isika raha vao io gouvernemanta io dia atsangano ny gouvernemanta izay milaza ny ameana na gouvernemanta d'urgence hiatrika nyity valina aretina ity. Amizay andriamatoa filoha afaka hanao mangarahara, afaka mazava ny tetika entina miatrika nyity valana aretina ity. Amizay ananany vahoaka fitokisana kokoa satria olom-baovao no ataonao eo. Aza mieritreritra anay mpanohatra hoe mitady seza aza ampidirina amin'izany zahay satria maro ireo olona nanoana anareo. Tsara sitrapo, mety mahay, mety mahitsy. Ataovy hitatana an'le firenena mba hiadivantsika amin'ity coronavirus ity. Fa ireo olona manodidina anao andriamatoa filoha efa ananan'olona ahiahy daholy tsy mampano. Raha ireo mbola izirizirina ka apetraka eo dia tsy zahay ane no victime fantanindrazantsika. Ary raha fantanindrazantsika no victime enao no mpitatana mety hiafara any aminao no ifiteran'ilay alahelo ny olona. Fa manodidina zay ady hiatrehantsika amin'ny coronavirus izay hatrany dia tsikaritra androany fa feno mpitandro filaminana sy fitaovam-piadiana mahery ny teto Antananarivo hatramin'ny petsaka araka izany sy ny mametra-panontaniana mahakasika ny fietsika sy ny fampisehoany ireo mpitandro filaminana izany fitaovam-piadiana izany. Torantsika ny fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince hatrany. Toy izao hita amin'ny sary izao ny confinement any amin'ireo firenena ivelany izay misy ny tsimikaretina coronavirus toy ny ao Frantsa sy Italia, firenena izay matanjaka sy manana ny heriny ara-toekateny. Toy izao kosa ny confinement ho antsika eto Madagasikara ary tahaka izao ny fiatrehana ny ady ho amin'ity tsimikaretina ity. Fitaovam-piadiana no mivoaka tazana eny rehetra eny. Ahoana moa no ilazana fa manomboka amin'ny 9 maraina ka mandrapahatonga amin'ny 12 dia matory le corona ka afaka mandeha sy mivezivezy ny olona. Iza ny olona efa nifampiresaka amin'le corona ary iza le olona afaka miresaka taminy ka nifampiraharaha taminy. Fa rehefa manomboka amin'ny 9 maraina ka mandrapahatonga ny amin'ny 12 atoandro dia matory le corona, tsy mifindra le corona, tsy makasika ny vahoaka malagasy ny corona manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro. Fa rehefa manomboka amin'ny 12 atoandro dia vao miromotra le corona ka havoaka hatramin'ny tanky fitaovam-piadiana mahery vaika amoahana ny mpitandro filaminana satria efa taitra sy mifoha le corona ka mietsika ny fanjakana. Mba aza atao gesta izy ity tompoko hain'ny olona ny tantanana ary aoka mba tsy hanovantsika vazivazy, tsy hanovantsika fisehoana ivelana ny miady amin'ity valana aretina izay mandoza ity. Manjaka ny loko politika amin'izay rehetra atao, tsy misy fangaraharaana amin'ny fitantanana. Ny tenin'ny filoha Ravalomanana hoe ataovy mazava ny zavatra rehetra. Raha iaditsika inona ny fitaovam-piadiana hoentina miady, iza no élément hoentina miatrika le ady, ary ahoana ny fomba atao amin'le ady. Io ady amin'ny corona
na io ady amin'ilay toe-karena tokony hazava zany zay tsy mazava ny fomba fitantanana ny firenentsika ankehitriny satria milaza fa misy vola be azo fanampiana avy any ivelany dia tsy misy tatitra ataony mpitondra fanjakana ary tsy mazava ny fomba hitantanana azy sanatria ve ka tahaka an'ity coronavirus ity avokoa ny zavatra misy eto amin'ny firenena tsy hita maso satria le aretinao ny tsy hita maso ny marary tsy hita maso ny sitrana tsy hita maso hatramin'ny fanampiana zay atao amin'ity firenena ity koa mbola tsy hita maso. Mbola eo amin'izay resaka coronavirus izay hatrany kosa fa eo amin'ny sehatry ny fampianarana dia fantatra fa mahatsiaro zanakinika hafa ireo mpampianatra amin'ny sehatra tsy miankina amin'izao fotoana izao. Nisy araka izany ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazety ny MBS manodidina an'izay. Asin'Andria Malala sy Toky Ramarolaha. Mahatsiaro teny horery tsy misy pia ireo mpampianatra eny amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Iaraha malala tokoa mantsy fa diso anjara ary natao anjorom-bala ireo mpamolavola ny hoavin'ny firenena eny amin'ny sehatra tsy miankina satria pina avy amin'ny fanjakana. Mahatsiaro marary ireo mpampianatra sy mpanabe satria ny mpivaro tena indray no mahazo fanampiana avy amin'ny izy ireo tsy nahazo izany. Dia raha sanatria ny vava ka mihitatra ty toe-javatra ty dia terake ka zay zany mba hitenenanay mba ilazanay amin'ny fitondrana satria ny fanjakana ny ray aman-dreny ka izy raha moa no mba angatahanao tsy maintsy amin'ny fanjakana zany ianao mba mangataka hoe mba inona raha zany mba heritreritra ny fanjakana mikasika ny ren'le mpampianatra ny privé izay tapaka karama tsy mandray vola ireny amin'izao fotoana. Efa mba misy eritreretina aminay sekoly privé amin'ilay izy hoe mba manao ny mpampianatra eny. Reny mpampianatra eny eny fantatra re satria reny eny ny liste any andisitany ao amin'ny an'ireny misy an'ireny eny any isitany mpampianatra ao anatin'ny école privé rehefa manao FPE anao manao office primaire d'enquête reny voasoratra amin'ny daholo ny mpampianatra ny privé izay miasa ao anatin'ny sekoly privé io manana autorisation d'enseigner. Amin'ny mampahana be an'ireto mpampianatra ireto dia mangataka ny fangararahana amin'ny fampiasana ireo vola fanampiana avy any ivelany izy ireo ary mangataka ny hanatsarana ireo fanomezana nampanantenainy ny filohan'ny repoblika. Io ihany koa aveliko hoe tsy hitovizan'ny tany manan-karena amin'ny aty amin'ny andalam-pandrosoana. Ny any zavatra hovidianao zany misy manatitra le vatsy. Aty amintsika le zavatra hovidiana eny an-tsena. Ka maninona mora toa dia le reny vola menao an'olona dia izy mitsinjara ny tsinjarany. Mahita fanampiana lasa misy izy ilaina avy le sardina sa zay malala ny hoe ty vola ty zao no vidinay amin'ity. Ka izay mbola tsy mahazo ny mpampianatra fa zay manantena kosa hoe raha ho sokajiana ihany raha ho tadidy na ho heverina ihany le mpampianatra dia mpampianatra na le misitraka tsinjara hoe zao no anaovanay an'io raha azo atao fa loatra moa tsy maintsy ino natiora le izy ty miaraka ty siramamy ty sardina ty ny farilaka raisina fa izay hoe ankatoa le olona amin'izay ny fifaliana sy ankatoavana raisina fotsiny raisiny ty fa kristiana tsy izay ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana ny fitarainan'ny mpampianatra ireo fa mitaraina ihany koa amin'izao fotoana izao ny mpanankato noho ny olana maro izay sedraina noho nyity fiboana na ny confinement ity. Betsaka raha teo ny fampisehoana sy ny fandaharam-potoana izay nofoanana noho izay fepetra no raisy ny fanjakana izay. Njava Andriamaefa sy Mano Randriamalala no mitondra ny andindinina izay. Tsy misy miay ary matsapa tena ho adin'ny fanjakana ihany koa ny mpanakanto sasany eto Madagasikara. Ireo mpanakanto avy any amin'ny faritra Tego sy ny any amin'ny faritra avaratry ny Nosy iny izay moniny Tsito sy ny akamarony dia mahatsiaro tena ho voailika amin'izao. Sahirana dia sahirana zahay tsisy mieno amin'izao noho ny makorely zany ny mpanakanto eto Madagasikara tsisy mpiraraha ka zay zany mipetraka eto amin'ny vady aman-janaka ary ty zay ihany amin'ny enimpolo efa nataonay tamin'ny herinandro iny ka agnatin'izany commune fa nataonay tamin'ny commune tamin'ny latsinainy iny
mandeha any Ambotsirota zahay alefanjaro amin'ny commune mandeha Ambotsirota ka agnatin'izany zany mba tsinjofa agnisan'ny mpanampy ty firenena ty ny artiste indrindra fa rehefa misy taboina regny ary fa niantso zaro amin'ny ministère ny kolotsaigny fa tsy mamaly antso hatramin'izao ka tsy hitany atao aiza oaiza misy anay manao anso avy amin'ny tompona andraikitra maheva araka zany sy ho an'ireo izay malala tanana mba hanampy azy ireo manana ny anjara toerany lehibe tokoa mantsy raha ny mpanakanto eto Madagasikara ka noho izany magnano antso avo amin'ny zanaka malagasy ianareo fikambana tsotra avy egny amin'ny faritany regny mba mipanampy an'iregny zahay zegny ka ampy anareo zegny zay foinareo na tsy paipaika fa sahirana zay tsisy miraharaha. Izay ny fitaraina ny avy eo anivon'ny mpanakanto fa mitaraina ihany koa amin'izao fotoana izao ny mpiasan'ny fahasalamana eto an-drenivohitra vokatry ny tsy fampiny fitaovana moa raha ny fanazavana misy arak'izany ny fanadihadiana izay nataon'ny Miradora Benjamina sy Tahirinena Ranarinirina momba izay. Mpiasan'ny fahasalamana miisa 3 eto Antananarivo no afaka hiasa ao anaty filaminan-tsaina manomboka izao. Androany no notoloran'ny orinasa Mbatovy Aron'Akanjo ho fanamafisana ny ady atao amin'ny coronavirus. Aujourd'hui, c'était 3000 combinaisons de protection qui sont destinées au personnel d'urgence, au personnel sanitaire qui sont en première ligne. D'ailleurs, nous saluons le courage et le dévouement de ce personnel. Et c'est à leur intention, ce sont des zones de protection. Il y en a 3000 ici en Antananarivo. En tout, c'est un nombre de 5200 combinaisons. Les autres vont aller à Thomasine, à Bricadille et à Morala. Akaiky vilany fenoarina ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izao vanim-potoatsaratra lalovan'ny firenena izao. Karary ny ranojerena akaiky ny momba azy ireo. Ankoatr'izay dia efa nahazo ny anjarany ihany koa ireo faritra hafa. Vary 500 kilao sy menaka 20 voangy no nomena ny BNGRC tao Tomasina. Mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny CHU Morafeno miisa 534. Raha totaly dia mahatratra 236 ariary ny tetibidiny ny orinasa ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia takaitra avelan'ny Covid-19 na ny coronavirus maniran-tany ny resaka fahantrano. Olona mahery ny hatrany amin'ny 500 tapitrisa no ahina ho tafalatsaka ao anatin'izay fahantrana izay raha ny fanadihadiana. Jessica Miray sy Andra Kotomalala no mitondra ny andindininy. Raha ny savoir alina tany États-Unis manodidina ny 2 arivo ny olona maty tany an-toerana tao anatin'ny 2 andro ny fanesy. Isan'ny ratsy indrindra maneran-tany hatramin'ny antombohan'ny valanaretina Covid-19. Efa manodidina ny 5,000 sy 1 alina izao ny maty any États-Unis. Betsaka noho ny any Espagne, saingy mbola latsaka noho ny any Italia izay efa mahery ny 7 alina sy 1 hetsy. États-Unis ihany koa no betsaka trangana Covid-19 indrindra maneran-tany amin'izao. 7,000 sy 1 alina sy 4 hetsy. Avy eo i Espagne 8,000 sy 4 alina sy 1 hetsy ary Italia 7,000 sy 3 alina sy 1 hetsy. Maneran-tany kosa hoenjakenjana ny olana ara-tsosialy ho avelan'ny Covid-19. Pahay toe-karena 3 no nanao velan-dresaka mikasika izay olana izay androany. Le prix de la dignité no loha-hevitra ity velakevitra ity. Olona mahery ny 20 sy 500 tapitrisa no hahantra vaovao maneran-tany. Tsy mbola nisy toa ity teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ho iatrany tatitra ilay velakevitra. Azia Atsimo sy aty atsimon'ny Afrika no tena ho voakasika ity fahantrana avelan'ny Covid-19 ity. Alohan'ny tena maranantsika ny vaovao isarahantsika dia tianay ny mampafantatra hanao mpanaraka ny fahitalavitra sy ny radio MBS fa misy ny miara-mampita ho amin'ny rapitso maraina manomboka amin'ny 9 maraina moa izany. Manasanao anaraka izany satria loha-hevitra ho resana ao anatin'izany ny makasika ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Mirary alakamisy masina mahafinaritra rehetrarehetra, mirary ihany koa mirary ny torimaso mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.